Dia raisiko tombontsoa lehibe indray ravana malala ny tafaraka aminao eto amin'izao fandaharana izao. Andriamanitra no mandamina ilay mba handahatra ny andro sy ny fotoana dia izany no mahatafaraka antsika eto indray androany. Ka dia ho fotoana voatahy ho ahy sy ho anao ho antsika rehetra ny izao fotoana izao. Mialohan'ny tena hanombohantsika dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, nomenao anay ny teninao mba hahafanay mandray hery avy aminao, mandray tari-dalana, mandray jiro sy fahazavana ho an'ny lalanay. Dia indreto izany izahay Andriamanitra tafaraka eto indray noho ny fahasoavanao, ka dia mba hiteny aminay enenao izahay kosa ampio izay mba hanana fotsotra hahafanay mandray ny teny avy aminao. Tononiko amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, iresaka ny mikasika ny hoe vavaka, ny fomba iainantsika mihitsy an'izany hoe vavaka izany isika mandritra ny andro vitsivitsy izay rahantsika eto. Asa raha no marinao fa misy anarana maro iantsonan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Ary anisan'ny anarana ny iantsonan'Andriamanitra ny anarana hoe tsy toha. Andriamanitra tsy toha. Mety tsy dia mbola noeritreretinao loatra ihany koa ny lanjan'izany teny izany. Ohatry ny ahoana marina moa izany, indray mandeha Andriamanitra niresaka tamin'ny mpanompony eo amin'ny Genesisy 7:12. Genesisy 7:12 dia ny andininy voalohany. Dia izao no nambaran'Andriamanitra. Genesisy 7:12 andininy voalohany. Ary rehefa 7:70 taona i Abrahama dia nisehon'i Jehovah izy ka nitenenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toha, mandehana eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Andriamanitra tsy toha. Andriamanitra manana ny hery rehetra. Any amin'ny dikateny sasany izy, dikateny katolika izao ohatra dia milaza hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amin'ny dikateny sasany dia hoe tout puissant. Ny herin'Andriamanitra dia hery rehetra rehefa mety ho hery dia Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompony. Ravana malala, io Andriamanitra tsy toha io nefa mbola manana anarana anankiray koa voalaza ao amin'ny Salamo 5:12 dia ny andininy 2. Salamo 5:12 dia ho vakiantsika ny andininy 2. Izao no voasoratry ny mpanao Salamo: ry mpiaino vavako, ianao no haton'ny nofo rehetra. Fantatritsika fa anarana iantsonan'Andriamanitra ihany koa izany ny teny hoe mpiaino vavaka. Ravana malala, ilay Andriamanitra tsy toha dia io koa no Andriamanitra mpiaino vavaka. Io Andriamanitsika izay topointsika any an-danitra io manana ny hery rehetra izy, ary izany hery rehetra ananany izany no entiny mamaly ny vavaka ao, hoentiny mamaly ny vavaka izay asandratritsika eo aminy. Ravana malala, tombontsoa lehibe izany hoe manana Andriamanitra miaino vavaka. Ilay Andriamanitra manana ny hery rehetra no mamaly ny vavaka rehetra izay ataontsika. Anisan'ny fahefana ambony indrindra izay nomen'Andriamanitra ny olombelona ny mandre ny ahafahan'Andriamanitra miaino ny vavakantsika. Rehefa miteny dia amin'ny alalan'ny teniteneniko dia tafakatra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny ato-poko izay resahako amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny resaka izay ataoko aminy dia azoko atao ny miara-dalana amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny vavaka, na eny an-dalana, na aiza toerana misy ahy, dia azoko atao ny miaraka aminy, miteny aminy ary mamboraka aminy ny zavatra rehetra izay iriko mba ho resahana aminy. Ary na dia ny any am-poko tsy miloaka any aza dia fantatr'Andriamanitra. Azoko atao ny fandray mandrakariva amin'Andriamanitra na dia tsy afaka miteny n'inona aza, satria
asa eo amin'ny fotoana izay tsy itiavako ny andro inisan'ny hafan'izany fa tiako hanasy Andriamanitra rery, azoko atao ny mifandray amin'Andriamanitra amin'izany fomba izany. Ravana malala, izany no mahatonga ny Joba 2:20 dia ny 1:20. Mahafinaritra ny fanandramana ny ainan'ny mpanompon'Andriamanitra ary mba ho fanandramana ho asoanao ihany koa anie izany. Joba 2:20 ny 1:20 izay noko fa efa fandrehanao matetika. Izao no voasoratra: mifankazara mitsitoy ianao dia hiadana. Izany no hahatongavan'ny soa aminao. Ry havana malala, io Andriamanitra tsitoa io dia azonao atao ny mifandray akaiky tena mifankazatra amin'ny fifamantoranam-po aminy, amin'ny alalan'ny vavaka. Androany isika hiresaka ny amin'ny hoe vavaka fiderana azy. Amin'ny alalan'ny vavaka avokoa manko no hanaovantsika ny zavatra rehetra izay mahakasika ny momba an'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha ohatra izany izao ka te hanantona an'Andriamanitra mba hifona aminy, hangataka aminy hamela ny heloko amin'ny alalan'ny vavaka. Raha ohatra ka te ao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra misy tsodrano avy amin'Andriamanitra izay atolotra ho raisin'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ny zavatra rehetra izay ataontsika dia amin'ny alalan'ny vavaka, na ny fanamasinana, fanambadiana, ny zaza atolotra ho an'Andriamanitra, ny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ary rehefa hideran'Andriamanitra ihany koa isika dia anisany manana anjara toerana lehibe ny vavaka. Azoko atao ny mideran'Andriamanitra amin'ny fomba fiainako, azoko atao ny mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, fa indrindra ilaiko indrindra ny mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Izao no voasoratra ao amin'ny Salamo 7:30 dia ny 1:1. Salamo 7:30 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Salamo 7:30 1:1 ka hatramin'ny 7. Miobia ho an' Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Midera azy, miderahan' Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mirafy raha-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Io amin'ilay 1:1 io ilay hoe mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Ravana malala, ny zanak'Andriamanitra dia manana tombontsoa hideran'Andriamanitra. Ary anisan'ny zavatra ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiderana ataon'ny zanak'Andriamanitra. Ary ny mponiny lanitra, asana efa mba nieritreretinao fa ny mponiny lanitra dia mideran'Andriamanitra andro aman'alina. Andao ange mba ho vakiantsika ny Apokalipsy 4:4 1:9. Raha miresaka fotsiny izy ny amin'ireo zava-mananaina any an-danitra dia izao no voalaza eo amin'ny 1:9. Apokalipsy 4:4 dia ny 1:9. Ary ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Andro aman'alina dia mideran'Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tompon'ny hery rehetra. Izany no asan'ny ireo zava-mananaina any an-danitra. Indray mandeha ny mpaminany Daniela rehefa nandalo fanandramana manokana izay anisan'ny fanandramana tena nankafiziny. Tsisy olona nahazo an'izany fanandramana izany fa izy no nomen'Andriamanitra an'izany. Dia tsy ninona izany fa ny hahafantatra ny nofin'ny Nebokadnezara mpanjaka sy ny heviny dia nideran'Andriamanitra izy. Ary izao no voasoratra ny Daniela 2:2 ny 1:20.
Daniel toko faharoa ny andiny 17. Ianao ry Andriamanitra ny razako no de raiko sy isaorako satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarinao azy nangatanay taminao, fa nampahafantarinao ahy ny nofin'ny mpanjaka. 1:20. Daniel toko faharoa ihany andininy 1:20 de zao no fanambarany: ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisitra ny mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'ny mazava saina. Ravina malala, Daniel zany dia naneho ny toeran'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra lehibe azy, dia nyteneniny hoe enao Andriamanitra no de raiko sy isaorako. Enao ilay Andriamanitra mandahatra ny andro sy ny fotoana. Enao ilay Andriamanitra mametraka mpanjaka sy manaisitra mpanjaka. Enao ilay Andriamanitra izay manome fahendrena ho an'ny endry sy manome fahalalana ho an'ny mazava saina. Ry havana malala, tsara ihany ny andriana kely. Hozy Daniel hoe enao no de raiko sy isaorako. Tsy mitovy ny hoe fiderana sy ny fisaorana, na de mifanakaiky aza ny heviny. Mideran'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny maha-Andriamanitra azy, lay maha-Andriamanitra azy, na de mbola tsy nanao zavatra ninninona tamintsika aza Andriamanitra, dia midera azy isika. Fa ny misaotra an'Andriamanitra indray noho izay nataony tamintsika dia mankasitraka azy isika, zay le atao hoe misaotra azy. Resantsika misimisy kokoa rahampitso io hoe fisaorana an'Andriamanitra io, fa androany heveriko fa manana zavatra maro hiderana an'Andriamanitra ianao. Raha mba handinika kely fotsiny, raha miezaka kely, mieritreritra kely fotsiny ianao, dia iompom-peo amin'ny mpanao salamo hoe ny zavatra rehetra de tokony hidera an'Andriamanitra. Hidera an'Andriamanitra ny izaho, ianao, isika, satria Andriamanitra eto zany aloha de hitantsika hoe ny mponina any an-danitra dia nidera azy satria masina izy. Tsika koa tokony hidera azy satria Andriamanitra fitiavana izy. Tokony hidera azy isika satria Andriamanitra tsara izy, satria Andriamanitra mahery izy, satria Andriamanitra mamindra fo izy. Tokony hidera azy isika satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Tokony hidera azy isika arak'ilay tenenin'i Daniel teo, satria izy ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana. Ry havana malala, mba manan-javatra ray ve ianao zao tsika miresaka zao, mba hideranao ny Andriamantsika? Zavatra ray, inoko fa manana zavatra maro ianao. Raha sitrakao de mba miezah mandinika kely, mipetraka tsara de mandinika, dia handray fanapahan-kevitra hoe hidera an'Andriamanitra ianao. Noho ny antony dia lay antony maha-Andriamanitra azy, lay toetra maha-Andriamanitra azy, izay efa nampahafantariny ianao ary fantatrao fa miseho eo amin'ny fiainanao zany. Nyresantsika tany am-piandohana hoe tombontsoa lehibe ho antsika ny afaka mifandray amin'Andriamanitra ka amin'ny alalan'ny tenitenentsika de tafakatra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zany tenitenentsika zany. Tombontsoa lehibe ho anao, ho ahy, ny ahafahantsika manandratra fiderana de tafasandratra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zany fiderana zay ataontsika izany. Nomen'Andriamanitra antsika izany fahafahamanao zany, na dia olombelona mpanota aza itsika, na dia Andriamanitra lehibe masina any amin'ny seza fiandrianany ambony any azy izy. Ka de zao zany inoko fa fifaliana ho anao ny midera an'Andriamanitra. Dera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao. Azonao atao ny midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba fiainanao, mankalaza azy amin'izany, manome voninahitra azy. Azonao atao ny midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, ny firana, ny mozika sy ny sisa. Kanefa indrindra indrindra tokony ataonao, tokony ataontsika
ny mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zao no voasoratra ao amin'ny Genesis 20:20, ny 9:7 tapany voalohany. Genesis 20:20 ny 9:7 dia ny tapany voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny andininy rehetra izay resahantsika eto. Ary Andriamanitra tsy tohany hitahy anao. Ry havana malala, Andriamanitra tsy tohany hitahy anao, ka mba ho isan'ireo izay mahita fifaliana amin'ny fiderana azy ianao, mahita fahasambarana ny amin'izany. Rehefa tonga any an-danitra tsika, mbola hidera azy eo anoloan'ny seza fiandrianana, eo anoloan'ny ranomasina fitaratra. Ary amin'izay fotoana izay tsaroako eto misy mpanompon'Andriamanitra anankiray, nomen'Andriamanitra aingam-panahy izy dia namorona hira hoe ndray andro any aho izy rehefa tonga eo anoloan'ny ranomasina fitaratra dia tena hira mafy mihitsy satria sambatra, hideran'Andriamanitra satria sambatra loatra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Fa ankehitriny dia efa azontsika atao izany. Tombontsoa antsika no afaka hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika. Aza adino, voanomboka hivavaka ianao dia vavaka fiderana nomboana azy. Atombohy amin'ny vavaka fiderana. Raha vao hiresaka amin'Andriamanitra mihitsy ianao dia atombohy amin'ny fiderana aloha. Tsara mandrakariva ny manao an'izany, manomboka ny vavaka amin'ny fiderana, satria mametraka an'ilay Andriamanitsika lehibe eo amin'ny tena toerana misy azy ianao, ary mametraka anao antsika olombelona mpanota amin'ny toerana manetry tena manoloana n'izany alehibeazan'Andriamanitra izany. Ka aorianan'ny fiderantsika an'Andriamanitra, rehefa mideran'Andriamanitra tsika dia mametraka tsara mihitsy hoe manatrika antsika Andriamanitra, na dia any amin'ny seza fiandrianany lehibe aza. Noho izany ny fihetsika rehetra, ny toe-tsaina rehetra, ny toe-po rehetra, ny fiteny sy ny sisa dia ataoko eo anatrehan'Andriamanitra, ataoko amin'ny fomba akasitrahan'Andriamanitra. Ry havana malala, ilay Genesis 20:20 teo, ary Andriamanitra tsy tohany hitahy anao. Andeha ho faranantsika mivavaka izany teny izany. Hivavaka tsika. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Omenao tombontsoa izahay afaka mifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka. Omenao tombontsoa izahay afaka mideranao, miray fo amin'ny anjelon'ny lanitra rehetra sy ny mponina rehetra any an-danitra mideranao, ka dia atolotra ianao Andriamanitra izany fiderana izany mba fanomezam-boninahitra ny anaranao lehibe. Ary tsy amin'izao fotoana izao ihany fa ampio izahay mandritry ny fiainanay mba hanana fiainam-piderana ary mba hahita fifaliana amin'ny fiderananao. Ka rehefa isaky ny hanatrika anao, isaky ny hiresaka manokana aminao, dia hanomboka an'izany amin'ny fiderana anao. Ho anao irery ihany izany dera sy fankalazana izany, efa anao hatramin'ny taloha ka hatramin'ny ho avy rehetra izany, kanefa dia tombontsoa lehibe ho anay ny manamafy an'izany, manolotra an'izany amin'ny fonay rehetra mba ho anao irery ihany. Io ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao, mba samy hanana fiainam-piderana sy ho tia mideranao any izay rehetra. Tononiko saingatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.